Mitoy kosa ny hetsika tanterahany antoko erivavoan'i Madagasikara ny tanana ny ponina eo amin'ny sehatry ny fahadiovana sy ny fidiovana ho amin'ity androany ity dia anjarany boriboritany fahatelo ny fahadimy ary ny boriboritany fahaenina no nanatontosana izany hetsika izany. Nataony erivavoan'i Madagasikara ny HVM anentana ny ponina ny boriboritany eto andrenivohitra ho an'ny fahadiovana ity herinandro ity. Boriboritany telo dia ny boriboritany fahatelo, fahadimy ary fahaenina no nandray ny hetsika. Hetsika izay tafiditra amin'ny fanomanana ny fetin'ny faran'ny taona ary entina hiadiana amin'ny aretina azo avy amin'ny loto. Ny HVM eto amin'ny 3e arrondissement zany dia efa nanomboka ny asa fanadiovana omaly izay natao teo amin'ny fokontany Akorondrano Atsinanana dia androany eto amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery. Marihana ihany fa fanentanana no atao eto sy fandraisana anjara izay sandaina amin'ny tambony 3 arivo ariary. Misy 20 ianareo miasa manadio eto. Dia engane tsy andro fanampiana fanentanana foana tsika fa itsika ponina mihitsy no andray anjara isan'andro amin'izany ady amin'ny pesta izany ka hitandro hatrany ny fahadiovana izay atao eto androany indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Natao tamin'ny alalan'ny asa tana maro ny fanadiovana, 3 arivo ariary no azon'ny nandray anjara tamin'ny asa. Tena zavatra tena tiana tongavana eto zany dia ny fako eto zany lavitra fanariana fako be eto. Dia efa misy moa fikambanana RF2 manary an'ilay fako fa nefa ny lavitra be ilay izy dia ny sasany tsy mahazo. Dia izay no tena hijalianay dia ny WC koa indrindra aminay eto. Ny HVM zany izay fokontany eto Akorondrano Andranomahery amin'ny fanomezany asa aloha amin'ny madinika dia ny fahadiovana ety amin'ny faritra misy anay dia tsy hitanay izay tenenina tompo fa ny angatanay zany mba hoe itoy izao fahadiovana izao fanadiovana faobean'ny fokontany Akorondrano Andranomahery izao. Dia mangataka ny tsirairay ihany koa tsy hoe androany ihany no fanadiovana ny tanàna fa mba entanina isaky ny tamin'ny ponina zany mba hanadio ny tanàna satria mba miady amin'ilay pesta. Raha ny momba ny fiainana antoko HVM manokana, ny zoma 7 Desambra ao avy izao no hanatanteraka ny Congrès national voalohany ity antoko ity izay mpanohana amin'ny fitondrana.